tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra isika. Ao anatin'izao fotoana amin'ny fifampaherezana izao izay iresahantsika ary niresahantsika hatrany hatrany ilay lohahevitra manao hoe miaina fahasoavana. Ny fahasoavana dia tsy mendrika nefa natolotra maimaim-poana. Azo natao zany satria noraisin' Jesosy Kristy teo aminy izay tsy mendrika azy nefa mendrika azy ianao dia ny fahafatesana satria nanota isika. Izy kosa tsy nanota nefa nanaiky nandray ny fahafatesana mba hahafahantsika izay nanota handray izay tsy mendrika atsika dia ny mandrakizay zany. Koa izany no antsoina hoe fahasoavana. Miaina fahasoavana izaso ianao satria navelan'Andriamanitra ho tanteraka izany. Koa iresaka lohahevitra iray tsika manao hoe ny maha-kristianina dia tsy atao fa ateraka. Andeha hivavaka isika mba fahatsika miroso lalindalina kokoa ny amin'izany hoe lohahevitry ny fahaterana izany. Vavaka isika tompoko. Saotranao zay tompo ny amin'ny fahafahanay mbola mandray avy amin'ny teninao. Fahasoavana, famonram-po hitondranao anay isan'andro isan'andro ary famelan-keloka sy fiadanam-po zay apetraka ao aty anatin'ny fosin'ny sainay ane ampahery anay atsapanay ny fahasoavanao iainanay izany ihany koa. Ny teninao zay ho raisinay ialoha lalana an'izany ny fananao masina. Hatinoana mivavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Fahasoavana raisina amin'ny finoana. Andehany hovakitsika sy amafisitsika amin'ny alalan'ny izay voambara ao amin'ny Efesianina 4:2. Manomboka eo amin'ny 15 dia hoy izy manao hoe fa fahasoavana ny namonjena asy ianao amin'ny finoana. Tsika zany dia mahafantatra fa tsy ny finoana no mamonjy fa fahasoavana, saingy ny finoana andraisana izany fahasoavana mamonjy izany. Dia hoy izy hoe tsy avy aminareo zany, tsy avy amiko, tsy avy aminao zany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Nahoana moa izy io nataon'Andriamanitra fanomezana? Satria raha izaso ianao fotsiny no anao ezaka, io ny didin'Andriamanitra dia andao izy io ezatsika tandremana. Fa mba nanandrana nanao an'izany ve ianao dia ohatran'ny hoe mahavita ihany ianao. Fa ho avy ny fotoana zay atsapahanao fa ny herin'ny tenantsika maha olombelona dia tsy ahafahana mahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitandreman-dalàna. Mety hoe fizazahoana no manosika antsika. Ary zany raha teo ny voambara ato ny 15:7. Efesianina 4:2. Tsy avy amin'ny asa fandro isirehare. Rariny loatra Andriamanitra raha tsy nametraka ny antokany amin'ny ho avy amin'ny alalan'izay azontsika atao. Satria ny azontsika atao dia ny ezaka ataon'ny maha olombelona antsika zay voafetra ihany. Ny resaka nefa dia mandrakizay. Fiainana mandrakizay ny resaka. Koa noho izany dia misy fomba fiasan'Andriamanitra izay mazava tsara. Ao amin'ny Efesianina 4:10 toy n'ilay teo ihany. Navahany tsara zany hoe fanomezana io tsy avy amiko, tsy avy aminao, fa raha miezaka ianao dia irehare ianao. Fa raha hiezaka ianao dia aoka ny ezaka handeha amin'ny finoana ny tokony ho ataonao. Ny ezaka hanaiky ny asan'ny fahasoavana satria ny fahasoavan'Andriamanitra dia manome antoka. Dia tao jerentsika ny asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahasoavana. 10 fa asany isika, zany hoe raisin'Andriamanitra tanana andray zany ny momba sy mombanao rehefa mandeha amin'ny fahasoavana, raisitsika ny fahasoavana amin'ny finoana. Asany isika voaforona ao amin'ny Kristy. Misy famoronana zay ataon'Andriamanitra eto. Izaso ianao ilay voafetra, ilay mety manao ezaka nefa reraka ihany rehefa avy eo. Ary ny olana amin'io rehefa reraka ianao dia hitady fanamarina tena amin'ny fahalemen'ny hafa dia tonga ho azy ilay fifampitsaratsarana ary ho tonga hatraiza moa zany. Tratra ny firehariana. Fa hoy izy manao hoe voaforona tao amin'i Jesosy Kristy mba hanao asa tsara. Raha misy zany faniriana zay ao amintsika hanao zavatra tsara
anao ny sitrapon'Andriamanitra, anao asa tsara eo anatrehan'Andriamanitra, dia aza dino fa tsy maintsy ao aorianan'ny famoronana zany. Ary famoronana nataon'Andriamanitra io satria asany. Tsy miainga avy amin'ny izay heverintsika ho tsara, vitan'ny tenantsika. Aoka ho haitsika ny manavaka an'izany ry havana malala. Mpivavaka anie isika. Ka ao anatin'ny fivavahana izay ataontsika dia manantena sy miankina amin'ilay Andriamanitra ivavahantsika isika. Fa ny olona tsy mivavaka anie no miezaka manao asa tsara sy manao ny tsara amin'ny herin'ny tenany. Inona fotsiny no mampivavaka antsika raha ohatra ka mbola itsika indray no anao zavatra iantoka ny ho avy. Raha vitantsika io dia ho toy izao ny zavatra miseho hoe ataovy ary a, ireo daholo ny zavatra tsara rehetra tokony atao a, dia any amin'ny raon'ny lanitra ary mifankahita. Jerena raha vita. Fa io zany a, matoa Andriamanitra misahirana mandray andraikitra mikarakara antsika, dia fantany fa tsy vitantsika izany zavatra izany. Voafetra loatra mantsy izaso ianao. Ary mahafinaritra ny fanambarana eto, ilay asa tsara izay amboarin'Andriamanitra dia hoy izy hoe voaforona tao amin'ny Kristy mba hanao asa tsara. Ilay asa tsara izay efa namboarin'Andriamanitra raha teo. Tsy mamorona asa tsara koa zany isika, fa efa amboarin'Andriamanitra meloa zany ilay asa tsara, ilay fiaina, ilay toetra tsara, ilay zavatra tsara tokony ataontsika efa voalamin'Andriamanitra meloa. Amorona inona indray ary? Moa ve tsy fahasoavana ve zany ny fahatsapantsika an'izany? Indraindray mantsy tsika mieritreritra manao hoe za dia mandeha amin'ny fahasoavana mihitsy nefa tsika ihany miezaka manao an'ilay amin'ny herin'ny tenantsika. Hainao ihany manavaka an'izany fa manaova fanandramana. Fa eto dia milaza izy manao hoe misy famoronana atao. Inona ity famoronana ity? Mba tsy hahatonga antsika handeha amin'ny alalan'ny maha-olombelona antsika fotsiny. Io dia voambarany ao amin'ny Romanina 9:9, satria hoy izy hoe misy famoronana atao ao amin'ny Kristy. Dao ary io vakiantsika ny Romanina 9:9. Manomboka eo amin'ny 9:3 sy ny manaraka eo. Zao ny voalaza. Tsy fantatrova, tsy fantatrareo va, fa na iza isika natao batisa ao amin'ny Kristy Jesosy, dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany, dia miara-levilaminy amin'ny batisa ho amin'ny fahafatesany tsika, mba ho tahaka ny nananganana any Kristy tamin'ny maty, tamin'ny voninahitry ny iray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Eo ianao zany mieritreritra manao hoe ay ve, ka ilay batisa tsy resaka hoe mba ho mpivavaka atsy dia atao batisa atsy. Le batisa mantsy batemy ihany anie. Ny teny hoe batisa amin'ny teny malagasy io dia avy amin'ny teny anglisy hoe baptême. Dia ny malagasy moa tsy sarotiny tonga dia baptême dia batisa. Inona moa zany? Ay ny teny anglisy baptisme no nazahoana ny teny malagasy hoe batisa. Fa ny teny frantsay hoe baptême no nadika ny teny malagasy hoe batemy. Zavatra ray ihany zany. Fa raha vao miresaka batistsika ka batemy dia asan'Andriamanitra mahatonga antsika miara-maty amin'ny Jesosy Kristy, miara-levina, miara-tsangana. Mety hiteny ianao hoe fa angatsy batemy indray le dia afaka manona zavatra isan-karazany ianao, fa zany aloha ny batemy izay ho amin'ny famoronana indray. Za zao dia efa mba vita batemy koa tany amina klasmandry anankiray hoe vao tonga atao dia vao maraina dia efa any anaty dosy any ny body fotsy. Dia hoe fa ahoana? Io vaovao manko izy io dia nataondry zalahy batemy. Tsy misy idiry eny amin'ity voambary eto ity zany, tsisy famoronana indray zany. Ary misy karazana batemy na batisa zay mety hitanao fa tsy ity voambary eto ity zany. Fa ity kosa ilay batemy na batisa izay tena miara-maty, miara-levina ary miara-tsangana amin'ny fiainam-baovao amin'ny Jesosy Kristy, satria Kristy sy amin'ny alalan'i Kristy ilay famoronana indray. Ka ny maha-kristianina zany zay mahatonga ilay loha hevitra manao hoe ny kristianina dia tsy zavatra atao. Hoe ndao anao kristianina, fa io dia ateraka. Koa mino va ianao fa io fomba fiasan'Andriamanitra io izay nambarany teo hoe famoronana indray ao amin'ny Kristy mba hahafahantsika hanao asa tsara, ary ilay asa tsara aza dia mbola efa nomanin'Andriamanitra raha teo hahafahantsika mandeha aminy. Raha tsapanao zany dia ilainao koa
ny ho teraka indray. Ny alalan'ny batemy na batisa ilay miara-maty, miara-levina ary miara-tsangana am' Jesosy Kristy. Satria izy ilay maty, nalevina ary nitsangana indray. Koa tiako ny tondram-bavaka, tsika tsy manao karazana ady hevitra be hoe ahoana ny batemy sy ohatran'izao fa rehefa miara-maty, miara-levina am' Jesosy Kristy, miara-tsangana amin'ny fiainam-baovao, lay famoronana io de io le izy. Ny ankoatran'izay resaka hafa indray zany. Tiako ny tondram-bavaka anao ny amin'ny fanapahan-kevitra satria misy fanapahan-kevitra raisina moa ao anatin'izany zavatra zany. Raha mino isika fa fahasoavana no nitondran'Andriamanitra antsika ahafahantsika mandray famonjena, de mino koa isika fa na ny asa tsara zay ataontsika aza, zay zavatra tsara rehetra etrentsika atao de efa homanin'Andriamanitra mialoha. Fa zao mila mandalo alay fahateram-baovao tsika, ilay famoronana indray ao am' Jesosy Kristy. Saiko ampitiavana ary ianao mba hiombona fa hisy vavaka zay ho tanterahana. Vavaka isika tompoko. Saotranao zay tompo ny amin'ny fafana. Mandray fiainana vaovao amin'ny alalan'ny famoronana indray. Faterahana indray. Ary zany dia fiarahana maty, alevina, atsangana. Miara-maty, miaraka-levina, miara-tsangana am' Kristy amin'ny fiainam-baovao. Famoronana indray. Mampianarana handeha amin'ny finoana, anaiky izany fahasoavana lehibe zany. Ahafahana miomana ho amin'ny mandrakizay. Ka na eto amin'ny tany voafetra ity aza, dia ho azo atao ny hanana antoka ny amin'ny ho avy satria ianao mihitsy no mandray an-tanana ny zavatra rehetra. Tovy matoky anao zay, matoky an'izany asanao zany ary mitoky aminao tanteraka. Fatonona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.